Mikasika ny azakazaka fiarakodia kosa indray efa miomana fatratra amin'ny fiatrehan'ny fifaninanana rallye international de Madagascar ny équipage misy an'ny Boumassi Bertin manazava indrindra izay fiomana izay ary izy ny ity équipage ity moa izay manana hatanjona ny batany fandresena mazava ho azy amin'izay azakazaka izay. Ho an'ny team Bertin moa zany dia mazava be hoe miezaka foana vonona amin'ny sehatry ny rallye toy izao satria ny préparation efa nandroso ary efa nisy foana tsy izay ninona zavatra miseho dia porofonay foana hoe miezaka izay manao préparation sérieuse ary nahisanany zany efa voaporofo fa tonga fa nisy androna foa eto amin'ny tanindrazana izay ahafahana miatsika an'ireo mpifaninana avy any Afrika amin'ny sehatry rallye international de Madagascar io. Mareko toana hoe sehatry anankiray io ny groupe Bertin ny team Bertin nahazo an'io rimy io tamin'ny herintaona hiezaka izay nitazona an'io anaram-bonina tsora Sitrak'Andriamanitra fa nahisanana zany aloha dia hoe minitso manantena fa mba ho tsara ny organisation ary mba hoety amin'ny groupe Bertin zany io rallye io dia izay moa zany arak'izay teneniko izay hoe nifokatra no hitondra an'izany izay moa zany miady championnat amin'izao fotoana izao tsy ho ataonay ambanin-javatra zany championnat ary tsy ho ataonay ambanin-javatra koa indrindra ny fahazahoana ny titre ny rallye international de Madagascar na ny RIM zany 2013 ka izay ny teneniko hoe vonona manakariva ny team Bertin hanatanteraka an'io rallye amin'ny 8-9-10 novambra io ka tsotra ny teninay ny fombiazana no tadiavina dia fiaraha-miasa tanteraka amin'ny assistance ny logistique ary koa ny équipe technique rehetra izay mifanohana aminay ary angatahako manokana mihitsy ny hainao manjery mba anaraka akaiky an'io rallye international de Madagascar io satria endrika anankiray io anehoantsika ny ambassadeur ny sport ny firenena anankiray ka